singa manatrika eto. Isika ponina avanay izay eto Anosibe sy ny manodidina, tompoko lahy sy tompoko vavy, salama tompoko. Faly betsika fa tonga eto zay androany. Faly anareo zay tonga bravo, nefa setika bravo maro tompoko lahy tompoko vavy. Tonga eto zay androany, anatanteraka ny zoma fifanampiana araka ny iraka ny Andriamatompoloha Andry Rajoelina. Raha ny tena tiany moa dia izy tena no tonga eto androany fa nampitondra teny fialatsiny izy ka mendrika setika bravo ny Andriamatompoloha tompoko lahy. Ny zoma fifanampiana dia natao fampitsinjovana ao anatin'ny hiatrehantsika ao anatin'ny fahasahiranana izay eo amin'ny fiainana andavanandro. Efa nisokafana amin'ny fomba ofisialy ihany koa moa ny zoma fifanampiana. Ary tsy ho ajanona intsony zany fa hotohizana hiatrano satria tianay loatra ny tonina, tianay loatra ny vahoaka malagasy, marina sa tsy marina? Raha marina dia mbola setika bravo noho izany indrindra dia telonjato ianareo eto Anosibe no isitraka an'izany zoma fifanampiana izany. Izay ahitantsika vary, menaka, siramamy, savony, voamaina ary lamba firafitra ihany koa amin'izao andro ririnina izao. Hoentintsika manamafy ny firaisan-kinantsika sy ny fampitokisana izay misy eo amintsika. Ny amaranako azy dia tsara ny mampafantatra antsika fa efa mitsangana ny vondrom-pikambanana izay hoentintsika mifanampy hatrany ary manentana antsika rehetra mba hiditra amin'izy ireny izay ahitantsika ny vaiavy miavitsy, lehilahy mandray andraikitra, ny fikambanan'olon-tendry ary ny tafiky.